valambisifolo sy valonjato sy arivo, valambifolo sy roa arivo, roapolo ambizato taona zay. Mazava ho azy, mankalaza ny Jobily fa roapolo ambizato taona ny fiangonana Loterana Malagasy ambony atsimo eto Antanifotsy. Zay indrindra no antom-pisiany ty fandaharana manokany ity, de mirary anareo sady ety am-piandohana azo fafinaretana sambatra eo am-panarahana an'izany. Hitatsika ito arina ito fa eto amin'ny stasiona zao no misy anay. Satria tsy afa-misaraka ny tantaran'ny fiangonana Loterana Malagasy ambony atsimo na ny trano fiangonana sy ity
station ity. Ny mpahay tantara moa zany rehefa aveo de mbola iresaka amintsika misimisy kokoa hoe iza ny nanorina n'izany trano zany, fa niany fantatra fotsiny a sy ampahafantarina anareo ety am-piandohana de izao ity no trano biriky voalohany teto an-tany fotsy, indrisy fa may ny alatsinainy 12 Mey ataona 17 zay no ela fa hiditra ao anatin'ny fandaharana manokana makasika ny fiangonana loteranina malagasy ambony atsimo an-tany fotsitsika. Ho hitatsika amin'ny alalan'izao fandarana izao ny hoe tantaran'ny fiangonana, eo ihany koa ny tantaran'ny trano fiangonana. Iresaka amintsika ihany koa ireo pastora mbola tratra antso, mbola velonaina zay nifandimby tato amin'ny fiangonana loteranina malagasy ambony atsimo an-tany fotsy. Ireo zoky olona nanana andraikitra ateo amin'ny fiangonana ihany koa zay tratra antso, ary ireo solotenany fikambanana zay tratra antso ihany koa dia iresaka amintsika amin'izao fandaharana manokana izao. Mirary fafinaretana sabatra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Pastora Rakotondranaivo Justin, fantatra fa mpampianatra tantaran'ny fiangonana io anivon'ny Sefatel eto an-tany fotsy ianao, afaka manazava fohifohy ny makasika ny tantaran'ny fiangonana efa ilay ambony atsimo, ny niorenany sy ny voarany satria fantatra fa makalaza ny jobily 20 taona zao ny fiangonana. Eny tompoko, voalohany aloha de misaotra an'Andriamanitra tratrao 20 taona zao sady miarahaba amin'ny fiangonana. Raha ny fiorenany moa de efa tokony ho tamin'ny taona 20 sy 900 tamin'ny andron'ny mpanjaka Ranavalona faharoa, fa io fotoana io zany fiorenany zany de mbola ny missiona LMS avy any Antananarivo synodam-paritany Ambohipotsy no nindraikitra ny fiangonana taty, ary eo amin'ny faritra tsy andrefan'ny tetezam-baovao Monsieur G ankehitriny no nisy ny fiangonana, saingy mbola trano tsotra kely moa tam'zany, trano ratsakazo ihany fa tsy hoe trano miezineziny. Zay zany ny orenany LMS izy tam'zany. Fa rehefa taty aoriana moa zany dia mandroso ny fiangonana rehefa nisy maromaro ny fiangonana kristianina taty. Ny manaraka zany koa ny LMS avy any avaratra de manitatra ny fiangonana Menatsimo, nefa ihany koa ny fiangonana loteranina na ny NMS avy any amin'ny fileovana distrit Loharano de manitatra ny Menavaratra ihany koa. Zay fitaran'ny fiangonana zay de nisy ny fanapahan-kevitry ny missiona Rotota fa hozarana ny faritany ka ny avaratry ny ranon'ny Azolava ho janona ho LMS, ary ny atsimo ny ranon'ny Azolava kosa dia ho loteranina na NMS ao ambany fiadidinin'ny distrit Loharano. Dia rehefa niova ho loteranina zany de nanorina station eto ambony atsimo zay io angamba ny trano biriky voalohany natao teto an-tany fotsy tam'zany, sady fianaran'ny olona nanao biriky izy tam'zany no fitaizanan'ny olona amin'ny asa tanana ihany koa. De naorina ny station, ary dia rehefa vita ny station biriky tanimanga zay biriky masaka de mbola nitaomina avy any Antsirabe, nitaomin'ny missionnaire amin'ny Soavaly, fa ny biriky tany kosa de efa mba natao teto an-tany fotsy. Ary de ao andrefan'ny Brown district ao misy toerana atao hoe Atanimanga, de nampianarina nanao biriky tanimanga tao ny vahoaka taty an-tany fotsy, ary de naorina ny fiangonana nafindra eo amin'ny toeran'io, dia lasa fiangonana loteranina izy zany sady ny an'Androso, de niova loteranina daholo rehefa LMS taty, ary dia nisy raha teo koa moa zany na de somary tara kely ny fiovany satria efa tamin'ny 20 sy 700 sa 20 sy 700 sy 700 zay izy vao tapa-kevitra iova loteranina, ary de nafindra eto ambony atsimo io, de natao renivohitry ny distrit izy tam'zany tamin'ny 3 sy 700 nanokanana azy ny renivohitry ny distrit, dia nandroso fatratra izy ary de tonga am'izao toerana zao ankehitriny. Manahoana koa sary ny pastora zay nifandimby teto, azonao tanisaina ve? Tsy de ho tadidiko tsara moa satria za efa atitra raha teo fa ny tsaroana fotsiny zany de ny hoe
tamin'ny pastora Lono bisop tao Aloharano no niova luterana ny fiangonana luterana eto Tanyfotsy ary de io misionera io zany no mitondra ny district Loharano nanomboka ny taona 1797 ka hatramin'ny 1790 de ny pastora malagasy kosa hatreto moa zany de mbola ny misionera avy any Loharano no mitondra ny fiangonana fa rehefa tateorina zany de reto ny pastora malagasy zay tsaroko zany mitondra ny fiangonana io pastora Rafilipo tamin'ny 1970 ka hatramin'ny 1770 pastora Andreas Paul tamin'ny 1370 ka hatramin'ny 1770 izy no mpitady soratra ny district pastora Rabejoary 437 ka hatramin'ny 470 pastora Samuel Benjamin tamin'ny taona 2telopolo ka hatramin'ny 450 pastora Ravony Manatsoa tamin'ny taona 1370 ka hatramin'ny 2valopolo pastora Ratsimbazafy Arson tamin'ny 2telopolo ary de maty tamin'ny 370 ihany koa dia Rakotony Rainibe Adolphe mpitady soratra ny district io dia avy eo amin'ny fiangonana Begoika io zany no anisan'ny nitondra ny fiangonana teto Tanyfotsy dia hatreo moa zany de tao pastora Rakotondrabe Martin dia taorinan'ny pasteur Rakotondrabe Martin de fa pastora Jobelson de taorinan'ny pastora Jobelson pastora Rajon Fringa taorinan'ny pastora Rajon Fringa de pastora Rakotomamory de taorinan'ny pastora Rakotomamory dia pastora Razafy John Manana de taorinan'ny pastora Razafy John Manana de pastora Jean de Dieu de taorinan'ny pastora Jean de Dieu dia pastora Jean Claude zao mitondra ny fiangonana hatramin'izao reo zany ny pastora tadidiko karaha sendra misy fangaroana kely de mba hivadiny fatotra moa de efa mivadiny any fa de zay zany le mba tadidiko mety azonao ambara kosa indray ary ve ny fivoaran'ny trano fiangonana ny trano fiangonana moa zany ny letere amin'ny CG ankehitriny tsy hoe nahita maso fa de ara-tantara trano rotsakazo natao trano rotsakazo zany natao rotsopeta zay le teny amin'ny CG ankehitriny fa rehefa mifindra teny ambony atsimo izy zany de trano briky tany fa misy zorony tany manga arak'izay ny anaran'ny olona de ny somary lavalava zay izy mitafo kapila nalaina avy any Antsirabe tamin'ny Louis Lanier no nakana ny kapila zany nanafoana azy fa satria briky tany le izy ary le kapila mavesatra be de niala aloha ny ilany atsinanana ndrindrina atsinanana ray manontolo iny zany tonga de niala de voatery ny soloana briky masaka de navarena ndraiky satria ngamba tsy sitraka Andriamanitra ny amin'iny na briky tany azy de niala koa ny ilany andrefana de voatery ny soloana briky tany magny ary de tateoriny reny niala koa ny tilikambo de io natao béton armé io de ny fiangonana moa tsy mitsahatra mandroso de nasina ny elatra iny ndray de lasa mebe sakana ngeza be io izy de lasa ngeza be ndray ny sakany fa ny alavany no satria ny alavany tsy nitatra fa le tilikambo fotsiny zany no novana endrika de ngamba mba irina ny taranaka na teorina mba manitatra ny lavany ndray fa izy efa vita ny dura tsara izy zao fa tsy de ohatran'ny tamy voalohany zany fa tamy voalohany izy briky mata ary raha mijery nareo satria ny altara zany sisany tsy nietsika ny am'trano altara iny de mbola tsy mietsika raha sokirinareo tanora ankehitriny iny de hitanareo fa mbola briky mata iny saingy ny anay taloha ny anay atitra taloha moa zany mafy tsara de mbola hitanareo saingy namanahoana de efa nilozan'ny toetrandro de mba tokony anjaran'ny taranaka atriny ankehitriny ndray mba manova azy tsara ho tena manaraka ny toetrandro
fa misaotrany tompo aloha fa de maharitra 20 taona nen'ny olona taloha fa asa nenareo taranaka ankehitriny na mba tonga ny makaiza na tonga ny makaiza fa de irina hoe tsy naman'izay miemotra ny fiangonana dia zay zany ny irina hoe mba hitatra tsara ivelatra tsara tsy hoe tsy mandroso ny fiangonana tsy hoe le taloha ihany zany fa na ny fanankatao am-piangonana ne seza tsy de manahoana taloha e nanomboka amy seza ikisa kely reny ny tongony de natao seza lalik'aty be reny ndray tateorina fa zao izy efa mba seza manara-penitra dikan'izany mivoatra ny zavatra rehetrarehetra ary na de ny altara aza tsy de ohatry zao tamy voalohany fa rehefa nasina ny soratra hoe zao fahazavany zao tontolo zao io de miova ihany koa na ny endriky ny altara aza fa ny zavatra tranainy tsy mbola niova zany eo de ny pilipitra de reo andoha lampo telo eo amin'ny altara reo mbola tsy miova reo sy ho tranon'ny altara io reo zany ny tranainy fantatro indrindra eo raha izay sezay ny atao hoe tantaran'ny fiangonana amin'ny akapobeny de tia-pamaranina pastora mankasitraka anao inona fa misy ny afatra ho an'ny kristianina zay mijery atsika am'izao fotoana zao ny afatra zany am'izao jobily 20 taona zao de voalohany indrindra amin'ny androtsika no anaovana an'izao jobily zao tsy natao tamin'ny talohatsika satria tsy feno 20 taona izy talohatsika ary tsy niandry ny taranaka any aorina ihany koa satria efa mihoatry ny 20 taona izy any aorina fa am'izao tsika miteny zao zany de feno 20 taona ny fiangonana eto tany fotsy zao no fanirina sady etaetapon'ny komity raha teo moa ny hoe ny taranaky ny fiangonana tany fotsy de mba hitoetra tsara mahataranaka loteranina azy ka hanompo any Jehova hatramin'ny farany araka ny voadiny Joshua tamin'izy mitondra ny firenena ary de zany koa no irina ho an'ny taranaka ny fiangonana tany fotsy ho atsika rehetra eto tany fotsy mba hanompo any Jehova sika menakavy ary marika zany fanompoanany Jehova zany de ny hoe atsaraina hitarina satria tsy miemotra ny fiangonana fa mandroso ary mibetsaka ny olona no mivavaka fa tsy tahaka ny taloha ka raha izay ny zavatra vitany taloha de sika ankehitriny kosa mba tokony hiezaka hanitatra sy hampandroso ny fiangonana satria hanompo any Jehova isika sy ny taranaka sy mbola omeny Jehova atsika de ho voninahitr'Andriamanitra ane zao jobily zao ary ho fitahina ho atsika rehetra ankehitriny sy ny taranaka mifandimby hanatrika ny 20 taona manaraka indray de mirary soa ho atsika rehetra misaotra tompoko faly miarabanao tompoko iza moa no alalany be sy ny maro anao izaho no atao hoe Razafy Jeanne d'Arc ampiasa mpanjakana teo aloha fa efa retirety de ato amin'ny fikambanam-behivavy loterana am'izao fotoana zao zay ngamba no hidirantsika mpikambana amin'ny fikambanam-behivavy loterana tany fotsy anao fantatra tokoa anao am'izay sehatra zay ary efa ela tokoa no teo mety tsaroanao ve hoe nanomboka tamin'ny taona oviny ianao no niditra tao anatin'izay fikambanam-behivavy loterana eto tany fotsy zay nanomboka tamin'ny volana oktobra 1,700 raha vatany vao retirety aho de nody teto amin'ny tanànako ary avetrany de voatendry hitarika ny fikambana loha lefitra satria ny vady pastora foana no filoha de filoha lefitra tao hatramin'izay inona aminao zany ny hoe antony ray lehibe mahafikambanam-behivavy ny fikambanam-behivavy inona ny anjara asan'ny fikambanam-behivavy loterana eo anivon'ny fiangonana zava-dehibe loatra ny fikambanam-behivavy loterana moa dia miandraikitra zavatra maro ato amin'ny fiangonana ny fikarakarana ny fampandrosoana ny fiangonana ny fanaingonana ny fiangonana fampandrosoana indrindraindrindra ny vehivavy ny fitaomana azy ho kristianina dia asa lehibe mihitsy ny didy rehetra zay tandrify na ny tany amin'ny sinoda na ny fileovana na ny fitandremana raha teo de tanteraky ny fikambanam-behivavy daholo fikambanam-behivavy eto ambony atsimo dia fikambanam-behivavy matanjaka sy mahefa didy ono a mamasazy raha zay taona maromaro efa na mpikambana anao teo anivony fikambanam-behivavy loterana zay mety tsaronao avokoa ve reo pastora ny fandimby ny ara-ny asa taminao teto hatramin'izay aloha dia pastora Rakotomamory no nivatanana teto nanarakaraka an'izay pastora Razafy John Manana nanarakaraka an'izay dia Rakotony aina Jean de Dieu dia am'izao fotoana zao moa dia pastora Jean Claude
mety tsaronao ihany koa ve ny mety hoe toerana efa nandiana ny fikambanam-behivavy anisan'ny nandiananao zany raha tsy laza fa tsy reny hoe zaikireny na ny manodidina na ny tany amin'ny ivelany sinoda za moa dia tsy dia mbola nandehandeha loatra tao alohan'ny nidirako tato amin'ny fikambanam-behivavy fa rehefa tafiditra tato dia nandeha zahay fikambanam-behivavy rehefa misy le zaikany sy nasional dia efa voatetinay daholo zao ny faritany rehetra enina manarak'izay ny tato amin'ny sinodam-paritany koa dia misy le zaika isa-taona dia tratra daholo ihany zany ary ny teto toerana indray dia nisa 3 volana zay tsy maintsy endraiketan'ny fikambanam-behivavy ihany koa ny anjarany ihany dia nisy koa ny fivorianay fikambanam-behivavy isaky ny voalohany volana ary reo rehetra reo dia nidinika mahasoa sy ny fampizarana traikefa sy fanentanana ao amin'ny tsara rehetra hatrany zay ny zavatra tsaroko ary hitako fa nanana ny na izy azy tokoa ny fikambanam-behivavy loterana eto ambony atsimo raha oharina tamin'ny nidiranao tao anatin'ny FBL voalohany sy ny fikambanam-behivavy amin'izao mbola eo ihany koa ianao inona ny nasamihafa azy nisy fivoarany ve tena nisy mihitsy satria nisy ihany ny fahelana ary vitsivitsy tany aloha fa amin'izao fotoan'izao dia efa marobe ary ny rinay aza dia ny kristianina vehivavy dia mba mambry ny fikambanam-behivavy daholo raha ny sitraponay sy ny fanirianay afatra ho an'ny kristianina sy ho an'ny vehivavy namanao dia faly hanetana sy hanaingany vehivavy rehetra fa mahasoa atsika kokoa ny miaraka indrindra miara-midinika ny fampandrosoana ny fiangonantsika eto ambony atsimo satria amin'izao fotoan'izao dia nivavaka ny herin'ny fiainantsika rehetra fa raha voatseo mivavaka tsika dia zava-poanavy ny zavatra rehetra saotra tompoko saotra tompoko tsy izy vina amintsika mpijery itoto zay moa ny amfantarantsika azy dia konina eto amin'ny fiangonana loterana malagasy ambony atsimo faly miarabanao toto iza moa ny tena anaranao ty ny anarako dia Vosolo Madeleine fa very anarana hoe toto tsisy malala ny anarako eto raha tsy hoe toto fantatra tokoa fa efa ela tokoa ianao no nanao ty asa masiny ity nany hoe ny mahadikonina azonao tantaraina ve hoe nanomboka oviana teto ambony atsimo nandraisako nanaovako ny raha teto amin'ny titepolo ity dia tamin'ny 5,770 nefa teto no fikarakarana trano teto ary ny pastora niara niasa tamiko teto nanomboka tamin'ny voalohany dada Bera Jobelson manarakaraka dada Bera Kotomamory manarakaraka pastera John Fringa manarakaraka pastera Jean Dudé dia zao pastera Jean Claude zao inona avy zany le asa iandreketany tontolo tao anatin'izay ny asa nandreketako dia nanana 5 trano karakarany lamba rehetra rehefa mety asa ato amin'ny fiangonana ity za daholo ny karakara azy fa zao tokoa toto betsaka ny diakona fa ianao rery nefa ny tena hita ny karakara ny lambana altara teo ihany koa ohatra hoe tany aloha ny resaka fikarakarana ny tenue-ny chorale misy antony manokana ve zay tsy hoe misy antony manokana zay fa fitiavana le asany tsy maintsy anaovana azy fahasavan'Andriamanitra natozy eo aka dia tanterahako zay zavatra rehetra ataoko tsisy karama tsisy inonina fa dia miasa ny fo fa voaingana mba misy fanampiana meny fiangonana fa taloha dia miasa amin'izao tsisy ninonina mihitsy sao dia manana zavatra tantaray ny tontolo mahakasika indrindra ny tantaran'ny fiangonana hoe nanorenana azy sisa mety tsaronao ve zay ny nandren'ny fiangonana aloha tsy fantatro hoe ary za moa dia zanaka mpiasa-panjakana tsy mipetraka loatra teto fa tamin'ny 2,770 dada vao tonga teto zay nipetrahako teto fa tsy fantatro ny fiandohan'ilay fiangonana fa ny anjerahan'ny fiangonana aloha hitako fa tsy fantatro tsy tadidiko ny daty tsy tadidiko ny taona mialatsiny indrindra fa tsy tadidiko mihitsy le izy tena efa mandroso fahalehibeazanako betsaka ny tanora na sala amin'izany maniry
hanao ny asa tahaka an'io an'nytontolo io sao dia misy toromarika na torohevitra fampirisihana omena azy ireo tena misy mihitsy ny torohevitra nefa tsy fantatro marisika mozy dia asa tsara ny ety tsy asa ratsy fa asa tsara ary tena asa tena mahafinaritra manao azy fa asa ny tanora na isy anao na tsy isy anao fa tsy fantatro miakina amin'ny sitrapo ny tompoko ena misotrapetsaka tontolo ary nidirako tamin'ny dekona tamin'ny 3 marsa 3 sy 2 arivo no mba nisy dekona teto tamin'ny 3 marsa 3 sy 2 arivo mba nisiny zany dekona zany teto amin'ity fiangonana ity tamin'ny paster Razan Dide no nanokana anay teto eny tompoko eo amin'ny 9 angambozay tamin'izay na 7 tsy tadidiko loatra faly mirabanao tompoko ianao mono iza miarahapatsika ihany koa raha feno mandimbyjona no anarako sekretera ny fiangonana eto sady mpitahiry vola ny sekoly lahady nanomboka tany amin'ny taona 1970 taoarinan'ny nahalasana ny natson'Andriamanitra ny mamanoro vadin'Andriamatora Kotomanga Andrea dia izaho no tendrena hitana ny bokim-bola ny sekoly lahady ary dia misaotra ny Jesosy fa hatramin'izao zany dia mbola izaho no trésorier ny sekoly lahady resaka zay hoe sekoly lahady zay mety misy azonao ambara ve mahakasika an'izay indrindra nanomboka tany amin'ny taona oviana tany hoany nisy an'izay sampany zay teto amin'ny fiangonana luteranina malagasy ambony tsy matany fotsy misaotra indrindra tompoko ny fahafantarako azy satria ny dadako moa dia katekista teto ary ny tantara izy ny fitantarany hatramin'ny voanetombohan'ny fiangonana teto zany satria izy teraka tany amin'ny 577 zany hoe mety tany amin'ny 8 taona izy na 10 taona dia efa mpianatra sekoly lahady amin'ny mampianatra sekoly lahady azy dia nisy ny surintendant tamin'izany fotoana zany manaramaso manadina ny tsidika sekoly solona sinodaparitany amin'izao fotoana izao zany ary dia nitantarainy mihitsy hoe nisy fanadinana tamin'izany dia faly be ny missionnaire ary dia nomeny bombo be dia be za izy izy tamin'izany fotoana zany taorianan'izay moa izy dia nalain'ny missionnaire nianatra ary rehefa nianatra izy dia niverina teto an-tany fotsy lasa katekista teto rehefa katekista izy dia nitady mpiara-miasa aminy ary araky ny voatantara matetika dia Andriamatora Kotomalalabe Zanahary averian'ny tompony aro no anisany nalainy voalohany hiara-iasa aminy ary dia hatramin'izao Andriamatora Kotomalalabe Zanahary dia tsy manadino zany mbola mpanohana akaiky ny sekoly lahady anisan'ny président sekoly lahady izy taorian'ny Andriamatora Kotomalalabe Zanahary moa dia tao ihany koa Andriamatora Kotomalala Julestin raha ny tadidiko dia taorian'ny Andriamatora Kotomalala Julestin niara-niasa tamiko dia Andriamatora Besoa zay efa lasa retraite izy ka dia niverina any aminy any Anjozorobe amin'izao fotoana izao taorian'ny Andriamatora raha Besoa dia anisany madame Janie mpampianatra ihany koa izy tao amin'ny lycée dia efa lasa ihany koa taorian'ny madame Janie moa zany dia Andriamatora raha Tsimba Paul Frédéric no président ny sekoly lahady nanomboka 1970 sy arivo no nitanany boky ary dia hatramin'izao zany mahafinaritra ny firoboroban'ny sekoly lahadyntsika satria hatramin'izany dia efa niroborobo tena niroborobo amin'izao fotoana izao tsika dia misy hatrany amin'ny 700 mahery misy an'nkisy mpianatra sekoly lahady ary ny mpampianatra dia mahatratra 90 latsaka kely fotsiny eo amin'ny 9 nisy an'ny mpampianatra sekoly lahady amin'izao fotoana izao zany dia voninahitra Andriamanitra inona ary no mety hoe tsy hoe mety inona no anjara toerany sekoly lahady eo anivon'ny fiangonana ny fiangonana tsy misy sekoly lahady dia karazana fiangonana tsy voatra na oviana fa matoa mivoatra ny fiangonana dia satria ny tany ketsa ny sekoly lahady izay manomboka ampianarina ny katesisy ampianarina ny fotom-pianarana rehetrarehetra ireo no azo lazaina hoe relève na mpisolo ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao ka mifahitako azy dia manana ny toerana lehibe indrindra ny sampana atao amin'ny sampana atao amin'ny fiangonana ny sekoly lahady fa rehefa tsara ny sekoly lahady tsara taiza ireo ankizy ireo dia mivoatra ihany koa ny fiangonana
Izy indray a dia Dadalala no fahafantarany be sy ny maro azy fa miarabanao Dadalala iza moa no tena anaranao? Ny anarako Rakotomalala Bejanahary dia Dadalala moa no fiantsoana ankehitriny. Fantatra ianao fa mpikambana teo anivo ny KTLM teto amin'ny fiangonana Loterana Malagasy ambony Atsimo tany fotsy hatramin'izay mety nanomboka tamin'ny taona firy tokoa na hoe nanomboka oviana anisan'izany hoe sampana KTLM zany teto amin'ity fiangonana ity. Raha ny marina dia hoe nanahoana ny tantarany? Ny KTLM zany dia nisy hatramin'ny fahazazana dia nisy teto natao hoe tanora Tanymasoandro ny andohany teto. Efa mba atao anatin'izay zany zay tamin'izay fotoan'izay ary mbola misy vavolombelona sasany tahaka ny Rakotomalala Zilezitaisy namany ka dia efa mba ohatrany hoe androso kely zany hoe ndao tsika mba hanao anarana dia izy ary natao anarana hoe atao hoe ndao atao hoe CDR dia nanaonao teo moa zany tonga dia efa vitan'izay taoriny toto i raza toto reny tao anatiny. Efa samy nananina teo moa ny aina teo dia nandrosondroso indray tao aoriana kely dia nanao tanora indray Ramsey Albert teny Andavaritra moa zao izy no nanorina ny tanora teo afak'izay moa dia ninjary efa nizarazara kely dia nanorina chorale amin'izay sy efa taty aoriana tamin'ny andron'ny pasteur Jobelson tamin'izay fotoan'izay izy no solon'ny vazaha teto ny district tamin'izany district manko ny filaza azy tamin'izay fotoan'izay teto amin'ity fiangonana ity dia ny fiangonana zany amin'izany mandroso tamin'izay fotoan'izay fa taty aoriana zany efa belona ny tanora dia nanangana tanora dia tanora teo nanangana dia sy efa taty aoriana dia nitsangana ho akon'ny CDR nahagaga zany eritreritra mihitsy tamin'izay fotoan'izay fa hoe efa tendrin'Andriamanitra angamba natao hoe akon'ny CDR satria avy amin'ny eritreretina nomen'Andriamanitra hoe CDR ka dia tsara tamin'izay ary ny orona atao koa zany atao hoe vokovoko manga ny natao amin'ny tanora dia efa betsaka tanora zokony io moa zany dia efa nisy tamin'ny andron'izay ny zara roa tanora zandriny sy tanora zokony efa nizarazara dia nety mihitsy fa ny fiangonana kosa tamin'izay fotoan'izay dia nisy ny zany nataon'ny Ramsey Wilson nahatonga n'le fizarazarana kely tena nisy ady mihitsy ary niady tamin'izany dia niady ny komitin'ny fiangonana lehibe ataony Rasazy Rasoamanambelo zay tena niady mafy amin'ny fiangonana fa teteny Ramsey Willy ho alainy ty tato aminatin'ny station ity fa nanao fety izy ary nataony tonga tany amin'ny synode mihitsy le izy nefa dia niady anadiny tanora azy za moa da isan'ny niady satria tamin'ny taona eo amin'ny taona 827 angamba nanomboka nitondra ny tanora tato amin'ny fiangonana dia nitondra ny tanora ny filevana ny tanora ny district tamin'izay fa tsy mbola filevana hatrany Ambohimandroso ampita Tafika Ambatimiady Soamanandrariny sy nino ty Atsimo izy moa ny anarany ny Atsimo aloha Ambomanatrika zay zany nyfandehan'izay zavatra zay tao anatin'ny niady tsara zany amin'izay fotoan'izay ny tanora moa dia tsy manaiky ny tanora fa niady koa amin'ny fiangonana dia zay no nampijanona amin'ny fiangonana hatramin'izao io nandroso ary mahafinaritra dia mandroso ny fiangonana zao. Araky ny nambaranao teo Dadalala dia hoe Tanamasoandro aloha ny netim-boany zay vao akon'ny CDR. Inona raha ny fomba fijerinao inona ny mahasamihafa le Tanamasoandro tamin'izany fotoana sy ny akon'ny CDR amin'izao? Ny Tanamasoandro zany dia karazana tanora tsotra tsy mbola nisy lalàna mitondra azy fa dia zay miditra dia efa raisina. Ny mahasamihafa kely azy zany dia ny Tanamasoandro dia tanora nangongonina kely teny dia mihira rehefa tonga ny fetin'ny fiangonana sy ny salamizay fa ny akon'ny CDR dia misy lalàna ao anatin'ny fototra lalàna fototra dia tsy maintsy misy président misy secrétaire misy ny birao manontolo
zay zany no mahasamihafa azy. Inona koa sary ety-pamaranana no hitanao hoe anjara asa lehibe ny KTLM eo anivon'ny fiangonana? Ny anjara asa lehibe ao anatin'ny KTLM anivon'ny fiangonana dia tsy izy no atao hoe ho avin'ny fiangonana fa tena ao anatin'ny fiangonana, ary ny KTLM zany no atao hoe tanora avokaavoka na resort ny fiangonana ankehitriny, ary dia mahafinaritra satria mandroso ary rehefa mandinika isika ka misy ny fivoriana sy ny salam zany dia ny tanora ny betsaka. Ary za zany milaza aminareo fa tsy nanao zavatra hafa tanoany fa tsy tao amin'ny tanora no nandehanako tany amin'ny foibe ny FLM, dia zay no tena fifaliako. Ary raha tantaraiko kilareo aza dia hoe tao amin'ny tanora no mba nitangena ropilanina nakany Dego mikasika ny fivoriana lehibe ny fiangonana. Fifaliana kamba zay, ary ankehitriny dia manantena fa hotezaina tsara amin'izay ny fiangonana. Ary raha aza tsy mbola manadiny ny tanora ankehitriny fa ohatrany mbola tanora ny eritreretako ny tenako, satria mahafinaritra le tanora fa tanora lalandava fa ny fotoana no manery. Mozy tsy afaka mandeha loatra tsony fa lasa fa fiainana fa lehibebe. Ianary fa dia misaotra betsaka anao dadalala. Dia misaotra anareo koa manao an'izao fanadihadiana izao, fa raha mbola misy moa fanadihadiana manaraka, satria izao tsy voaomana tsara araka izay tokony ho izy dia omena bebe kokoa na ao amin'ny tanora ka mila hoe raha maharay aman-dreny be dia mila hoe mba misy fampianarana kely na misy torozotra kely, dia tsy maninona fa tonga manao zay mba vitako zay tsy lany andro fa ny tsy lany andro atao zao, fa ny lany andro nefa indraindray misy ilana ihany. Fa dia misaotra anareo tompo omba ary men'Andriamanitra fitahinareo amin'izao. Misaotra toko. Hitantsika eto anilako eto Andriamatoa Rakotondravelo Désiré, izy no présidentin'ny fiangonana amin'ny FLM ambony atsimo Antany Fotsy. Faly miarabanao président. Dia faly miarabanao sy izay rehetra mijery izao fandaharana ataontsika izao. Nanomboka tamin'ny oviana tokoa moa zany ianao no nandray izay andraikitra mahafoloan'ny fiangonana izay? Tamin'ny taona dia 2012 zany no nahavoafidy hitantana ny raharahan'ny fiangonana. Ny tena marina moa zany dia vice président fa ny pastora no président ny fiangonana, ary dia mbola mitantana ny raharaha amin'izao fotoana izao mandra ao anatin'ny jobily. Atao anatin'izay na président ny fiangonana anao zay inona no hitanao hoe nisongadina na nahoana ny fiainan'ny fiangonana amin'izao fotoana izao? Raha ny fiainan'ny fiangonana hatramin'izay na teo alohan'izay dia hita fa tena mivoatra ary mitombo tsy akiato ny isan'ny kristianina eto amin'ny fiangonana, satria amin'ny andavanandro amin'izao fotoana izao zany raha lahatsotra dia eo amin'ny 700 ny kristianina tonga mivavaka, ary amin'ny fotoana fandraisana ny fanasany tompo dia miakatra hatrany amin'ny 550 isaky ny fandraisana fanasany tompo zany. Zay ny eo amin'ny lafin'ny kristianina, fa na resaka koa sika ny fotodrafitrasa tao anatin'izay na présidentanao zay misy azo ambara ve? Nandritra izay fotoana izay dia nisy ny ezaka goavana izay nataon'ny fiangonana. Misy ny akany izay tena lehibe tokoa izy io, satria mirefy any amin'ny 50 metatra ny lavany ary 80 metatra ny sakany. Efa eo andalam-pahavitany izy io amin'izao fotoana izao. Tao anatin'izay fotoana izay ihany koa no nanapahan'ny fiangonana hevitra fa hanorina trano an'ray aman-dreny pastora, ary efa vita soamatsara zany trano zany amin'izao fotoana izao. Mifarana eto amin'ny fotoana hanombohana ny jobily ny fanaovana azy, ho atolotra ny ray aman-dreny pastora ny lakile. Trano mitety bidina 20 tapitrisa no natao azy any Antsirabe moa ny toerana nofidiny dia nividianana tany hanorenana n'izany izy any. Mankalaza ny jobily fa 20 taona izao ny fiangonana Luterana Malagasy eto ambony atsimo Antany Fotsy. Fantatra ihany koa fa ianao no président zany jobily izany. Inona ny tsangambato na ezaka ihany koa izay kasain'ny fiangonana tao anatin'izao jobily izao?
ngeza de ngeza ny ezaka zay tsangam-bato zay ho apetraka amin'io fotoana io satria fanitarana ny fiangonana zay mahatratra any amin'ny 9 metatra ny lava ny vinavinain'ny komity ka anasany io ny zanakam-pielezana rehetra mihitsy sy ny kristianina ato anatiny moa zay ny fanaika hametraka zany tsangam-bato lehibe izany. manoloana indrindra zay fankalazana ny jobily 20 taona ny fiangonan'izay président sao de misy ary ny afatra ho an'ny kristianina zanakam-pielezana ihany koa zay mahitatsika am'izao fotoana zao. Ny afatra ho an'ny kristianina rehetra dia efa ny fanaiky moana rehetra fa hiaraka hanao zay azo atao amin'ny fananganana ny zany tsangam-bato lehibe zany dia ny fanorenana fanalebiazana ny fiangonana zany fa dia manainga atsika zanakam-pielezana rehetra ihany koa mba samy anao arak'izay azo atao ary ny fotoana moa dia efa hanomboka sahady amin'ny fotoanany jobily zay akalazaina 5-7 oktobra izao taona 2024 dia manolotra ny fisaorana feno sahady sady mirary ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny rehetra. Izy no Ramatora Faravololona Pierrette zay filohan'ny fikambanan'ny fifoazana eto amin'ny FLM Antany Fotsy. Faly miarabanao tompoko. De faly miarabanareo koa tompoko de faly miaraba ny mpijery rehetra sy miaino zao fandarana zao. Angamba ny ety am-piandohana de tsara mpahafantaritsika ny mpijery atsika hoe inona moa zany atao hoe fifoazana zany. Ny atao hoe fifoazana de atao hoe fiangonana ihany amin'ny ankapobeny saingy izy no avokavoko ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana zany de izy no mampiaina ny fiangonana. Ny atao hoe olona mifo zany de olona manana antso manokana avy amin'Andriamanitra de zay mahatonga azy hoe ho fifoazana. Inona no anjara asan'ny fifoazana eo amin'ny fiangonana? Ny anjara asan'ny fifoazana dia anisany mampandroso ny fiangonana izy satria raha misy olona hoe marary na misy olona manana olana de ny fifoazana no voalohany miazakazaka mamangy karakara an'izany olona zany. De fifoazana koa zany no mitaona ny olona azoto iain'ny ten'Andriamanitra tsy amin'ny voatery amin'ny alahady ihany fa amin'ny fotoana rehetra zay mampety zany. Eto amin'ny fiangonana ambony atsimo zao de ny talata ariva ny alakamisy maraina ary ny zoma ariva de misy foana ny fifoazana de ny alahady fadimy kosa ao amin'ny fiangonana manontolo zany. Iza kosa ary no mitondra ny fifoazana na hoe namony olona teto Antany Fotsy raha ny fiangonana Loterana Malagasy ambony atsimo resahana. Mbola zaza ihany ny tenako tamin'izany fotoana izany saingy ny fahafantarako azy de misy ray aman-dreny atao hoe dada Ra Marcely mponina teto Toboniary teto izy mivady zany no anisan'ny olona tena hoe hitako hoe voalohany namohan'izany hoe asa-pifoazana zany ary de isaky ny maraina tamin'ny 9 fotoana nisy izany tamin'izany fotoana izany. Raha izay no atao hoe tantara sy ny anjara asan'ny fifoazana manahoana kosa ary ny fifoazan'ny olona amin'izao fotoana izao raha ny fiangonantsika eo ambony atsimo ihany no asiana resaka. Raha ny fifoazana amin'izao fotoana izao de hitako hoe efa mialiana zany ny olona amin'ny fifoazana indrindra ny tanora satria mariako zany fa amin'ny fotoana fianarana zany de ny tanora no be de be ao amin'ny fotoam-pifoazana mahatratratra any amin'ny 500 300 any ny tanora mamonjy an'io fifoazana io ary ny mahafinaritra zany de ny akamaroan'ny tanora de mijoro vavolombelona tarika ary tena hoe mankafy an'le sampana mihitsy zany hoe fitezana tanora mahafinaritra mihitsy zany ny sampana fifoazana. Mankalaza ny 20 taona ny fiangonana Loterana Malagasy eo ambony atsimo Antany Fotsy inona fa manana afatra goavana ianao omena ho an'ny kristianina eny fa na tsy ny kristianina aza. Tena mahafinaritra tokoa hoe nahatratra 20 taona amin'ny fiangonana zava-dehibe zany ary matoa ny fiangonana mahatratra zany fotoana lehibe zany
dia fantatro hoe ny fitiavan'andriamanitra sy ny fitantanan'andriamanitra ny fiangonana na tratran'izany faharoapolo am'zato zany ny afatra zany hoe am'masampana fifoazana dia hoe aoka mba hitoetra mivavaka mandrakariva mba aretan'izany fiangonana zany a satria fantatro hoe efa marobe ny fiangonana miorina eny rehetrarehetreny nefa matoa mahatratra ny faharoapolo am'zato taona ny fiangonana dia mbola ilay tanan'andriamanitra no miazona azy a ary dia mampirisika ny olona rehetra ao amin'io fiangonana FLM ambony atsimo io mba haritra fa tsy ho tratra ny fampianaran-diso ny zao tontolo zao. inazy fa dia misaotranao raha matoa présidente nanaiky ny resadresaka taminay tamin'ity fandarana manokany ity. Misaotra indrindra tompoko dia misaotra nareo koa na ny antso tsy ny hafahafa. Pastora Andrimiarsoa Jean-Claude Rakotonarainy pastora mitondra fileovana tany fotsy sady mitondra ny fitandremana eto atany fotsy ambony atsimo tompoko fa dia faly miarahaba atsika rehetra izay mijery mahita ny tena amin'izao fotoana ary dia mirary soa manonona ny fiadana ny tompo ho aminareo tsarairay. Nanomboka tamin'ny taona firy moa zany pastora no nitondra ny fiangonana teto ambony atsimo atany fotsy? Nanomboka tamin'ny février 2024 no tendreny synodam-paritany ho mpitondra fitandremana teto atany fotsy ny tenako ary ny taona manaraka anio 2024 dia no tendren'ny synoda indray ho mpitondra fileovana dia hatramin'izao moa zany taona 2024 tompoko. Taona maromaro ihany zany efa nitondranao ny fiangonana teto ambony atsimo fa tao anatin'izay nanahoana ny fiainan'ny fiangonana eo amin'ny sehitry ny ara-panahy? Saotra tompoko. Mahapastora moa dia ny amelona ny fiangonana amin'izay ara-panahy izay indrindra ny tena andraikitra ary izay ihany koa no tanjona ny hoe mba tena handroso amin'izay lafiny ara-panahy izay ny fiangonana. Ny tena dia nandalina ihany koa ny amin'ny izay ara-panahy izay indrindraindrindra toy izay moa ny pastora rehetra fa efa mba nitendren'ny synoda nampianatra ny tao amin'ny STPL tsy minevoko ny tena ary rehefa tonga teto dia nyzay le tena hoe fijerevana ny ara-panahy ny fiangonana zay no tena atao hoe no amafisina sy natao zava-dehibe indrindra ka tao zany amin'ny lafiny toriteny amin'ny lafiny fampianarana ny soratra masina moa zany indrindraindrindra ka hitako fa misy ny vokatra izay azo tamin'izany na dia atao hoe tsy de tena manao anazy iny moa Andriamanitra ny tena mahalala ny atao hoe vokatra, ny olona hafa ihany koa ny tena mahalala an'izay fa ny tena dia ny mamafy ny tenin'Andriamanitra ary manao zava-dehibe izay soratra masina izay amin'ny fiangonana ka dia Andriamanitra indrindra ny tena mahalala fa amin'ny ankapobeny dia misy zany ny fandrosoana ara-panahy satria izay koa no tena natao vaindohan-draharaha tompoko. Mety afaka mame tarimarika ve pastora ny zaza vita batisa, ny voray confirmation, ny vita mariasy tao anatin'izay taona maromaro natongavanao teto an-tany fotsy zay? Eny tompoko, atao hoe eo amin'ny 13 taona eo zany no nahatongavana ary
raha ny zaza vita batisa de eo amin'ny 70-700 eo a no voasoratra nataonay batisa tam'izay nandritra n'izay fotoan'izay ary raha ny vita confirmationa dia 550 eo eo ny tokantrano natao mariazy eo amin'ny 12 eo tompoko. Marina fa mivoatra ny fiangonana kanefa na izany azy zapastora misy any ny ady indrindraindrindra ny ady ara-panahy ino zay ady atrehan'ny fiangonana am'izao fotoan'izao zay? Ya ny ady ara-panahy moa zany dia tsy salasalana ny tonga de manondro hoe ny devoly ary izy zay miasa amin'ny fomba maro samihafa ka misy zany a ny atao hoe fahavalo efa mahazatra ataony devoly, ao ny sampy isan-karazany zay iainana moa ary mbola tena hoe iadina mandraka ankehitriny a de ao koa nefa ny ady amin'ny fahavalo amin'ny endrika atao hoe vaovao na endrika moderna ankehitriny a dia amin'ny alalan'ny reny atao hoe fikambanana na sampana samihafa izay tena fahavalon'ny fiangonana toy ny hoe ny fikambanan'ny franc-maçon, ny illuminati sy ny sisa zay tena atao hoe fahavalo tena moderna ary manana ny atao hoe stratégie atao hoe avolenta zay no ilazana azy ka dia hita hoe manana ady tena goavana ny fiangonana ankehitriny ary ho an'ireo fahavalo lazaina faran'ireo de hita hoe tena miditra amin'ny fiangonana izy, miditra amin'ny fiangonana ary zay indrindra ny tena hita hoe mahasarotra azy fa ny sampy atao hoe traditionnel zay efa tena ady hatrehina hatram'izay matetika tsy de tena ao amin'ny fiangonana loatra fa reo a miditra amin'ny fiangonana ary mpanao asa soa sy ny sisa ary de sarotra kokoa ny tena hoe miady aminy fa misy aza ny tena azony ao amin'ny kristianina na ny mpanompon'Andriamanitra sasany. Mankalaza ny jobily fa 20 taona ny fiangonana loterana malagasy eto an-tany fotsy a inona kosa indray ary ny mety hoe vina na tanjona ohatrehan'ny fiangonana manomboka eto? Ya ny tanjona moa zany a de ny hoe tena masaka ara-panahy tokoa ny kristianina aloha voalohany, zay ny tena an'le kalitao zany a de ny ara-panahy aloha zany, zay ny tena zava-dehibe a ka tohizana hatrany ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra satria miatrika an'ireo fahavalo maro ireo a ny fiangonana ary tena sahala amin'ny cyclone mahery vaika ireo ka raha tsy tena masaka tsara ny ara-panahy a dia mety ho betsaka ny tena hoe lasany ka de zay ara-panahy zay aloha masaka matotra tena ara-panahy ny kristianina ka zay kalitao ara-panahy zay ny tena jerevana aloha atao zava-dehibe voalohany a ary ao ihany koa nefa ny lafiny isa fitombony isa de zay koa kendrena ary dia zay koa no anaovana ny tsangam-baton'ny jobily mba hitarina ny trano fiangonana satria mikendry ny hoe isa mitombo hatrany koa ny fiangonana indrindra am'izao atao hoe 20 taona ny orenany teto zay de everina ho tena mendrika koa
raha mba hitarina ny fiangonana ary dia karazany atao harato mba hahatonga ny fahamarona isa zany ka tsy de ny fikendrena hoe hiteraka ny kristianina miteraka no tenana fa mba ny gentilisa indrindra koa ny tena kendrena mba tonga ao amin'ny fiangonana. Ety ampamarana ary sao de misy ny afatra omena ho an'ireo rehetra zay mijery atsika amin'izao fotoana izao. Misaotra indrindra tompoko a zava-dehibe tokoa moa ny amin'izao atao hoe taonjobily ny fiangonana loterana eto ambony atsimizao ka ho an'izay mijery a de irinay ny mba hitondranareo ambavaka anay zay amin'izao taonjobily zao ka dia ny ahatonga ny fiangonana joromarina indrindra moa amin'ny tenin'Andriamanitra ka tena matotra zay le tsindrina hatrany fahamatorana ara-panahy izay indrindra koa amin'ny mahaloterana ka dia entanisika mba fampitrotro ambavaka manarak'izany dia irinay koa raha mba tonga manatrika ny taonjobily aza nareo a miara-makalaza miara-manome voninahitra an'Andriamanitra aminay ary dia miaraka ihany koa manatanteraka n'izay kendrena na vy nataon'ny fiangonana amin'ny lafiny tsangam-batson'ny jobily koa raha teo a ka de manantena anareo zay ary mirary soanareo a maniry ny fahasoavan'ny tompo aminareo tsirairay tompoko. Izy no pastora Rakotony Aina Jean de Dieu mazava ho azy fa pastora efa nitondra ny fiangonana loterana malagasy ambony atsimo Antanifotsy. Faly miarabanao pastora. Dia faly miarabanao misy onja. Faly miaraba ihany koa tsika namana mpanarika zay fotoana zao mpanaraka zao fandarana zao. Manao fahasalamana aloha. Salama tsara ka raha tsara fa misaotra. Elaela tokoa zay tsy niona fa hono pasteur ety am-pandohana de aloha ampahafantarina ampijery atsika sady hoe ny taona firy tokoa moa ianao no tonga tao Antanifotsy de taona firy vao niala teo? Ny taona nanomboana ny asa tao Antanifotsy de ny taona 2000 ary ny namarana anazy moa de taona 5 rehefa voatendry ho talen'ny fipiloterana momba fifandraisan'ny totsirabe ny tena. Atao anatin'izay 5 taona zay inona ny tena hoe nanamarika ny lenao tao Antanifotsy, inona zany zavatra hoe tena nisongadina na lafiny ara-panahy zay na lafiny hafa ihany koa, inona zavatra tena hoe tsarona hoe ezaka goavana be tao anatin'izay 5 taona zay? Zany hoe raha ny asa moa de mpanohy ny asan'ny ireo pastora efa teo aloha ny tenako ary anatin'izay moa mifandebiasana asa zay dia manatsara zay efa tsara raha teo manohy an'izay ary de misy ihany koa ny zava-baovao zay tsy maintsy hoentina moa arak'izay traikefa ananana tamin'izany de azony isan'ny anankiray zay tena nanamarika ny asanay tao moa de ny fampifondronana ireo sampana ka nanomezana mihitsy ny fahefana ny filohan'ny sampana zany de nyzay nataonay tamin'izany de manofana azy ireo ary izy ireo dia nanankinana ny fitokisana tanteraka amin'ny asa zay nataona ary de nanamaivana sy nanamora ny asanay koa zany ao ihany koa ny fiezana nanangana ny trano fitandremana zay rehefa tafatsangana moa ny trano fitandremana de zay lasa ary de io nisan'ny tsangambato lehibe zay napetraka tamin'izany. Nanahoana kosa foninareo vao niditra tao Antanifotsy tsotsotra ihany ve zany hoe niadina tao niady masina, nanahoana kosa ny atrehana an'izay tao Antanifotsy? Amin'ny asa rehetrarehetra moa de tsy maintsy misy ny fahasarotana, misy ny famorana ary dia isan'izay ady atrehana moa dia ny fitomanan'ny olona ho kristianina any amin'ny toerana maro samihafa satria tsy ny eo amin'ny vohitra ihany fa hatrany ambanivohitra rehetra any ary de misy ny ady amin'ny fanomboan-tsampy salamizany na de verina fa efa toerana mazava izy de tsy maintsy mbola misy any aniranirany eny fa raha ny tena ady akoatran'ny ady anany moa tsy de nisy olana loatra ary zay nafinaritra nay tamin'ny tao Antanifotsy fa tsy de nisy fifandonana loatra tamin'ny kristianina na tamin'ny komity fa tena niara-ny asa nafinaritra ary mafinaritra mihitsy ny fomba fiasan'ny tao Antanifotsy tamin'izany. Tamin'ny anao tao Antanifotsy nandritra zay 5 taona zay, iza moa zany ny azo lazaina hoe président ny fiangonana niara-ny asa taminao? Ny fiangonana moa de tsy maintsy mbola misy ny fahasarotana misy ny famorana ary dia isan'izay ady atrehana moa dia ny fitomanan'ny olona ho kristianina any amin'ny toerana maro samihafa satria tsy ny eo amin'ny vohitra ihany fa hatrany ambanivohitra rehetra any ary de misy ny ady amin'ny fanomboan-tsampy salamizany na de verina fa efa toerana mazava izy de tsy maintsy mbola misy any aniranirany fa raha ny tena ady akoatran'ny ady anany moa tsy de nisy olana loatra tamin'ny kristianina na tamin'ny komity fa tena niara-ny asa nafinaritra ary mafinaritra mihitsy ny fomba fiasan'ny tao Antanifotsy tamin'izany. Tamin'ny
ny président zay tena niarany asa anomboka natongavana ka ny alany ato dia ray aman-dreny Randimby Rakotomapy Randimby izy zany président ny fiangonana fa ny bureau moa nisy fandembiasana teo ny sasany zany dia nafinaritra fiarahamiasa. Nisy singa zay tsikaritra rehefa niditra tao amin'ny fiangonana loterana malagasy ambony atsimo raha tsy laza fa tsy lay hoe anjely sarivongana fampiasa rehefa manao batisa, nisy ihany koa lay triangle misy saromaso eo ampovoany teo amban'le teny faneva miorena tsara aza miova rehefa tamin'ny fotoana nandalovanao tao tany fotsy na ny fotoana niasanao tao antany fotsy de tsy nampiasaina tsony ireo zavatra eo. Misy antony manokana ve zay? Misaotra ny fanontaniana tena mahafinaritra fa raha ny tena marina de efa tany alohany ny asako tao fa nisy nampiasana ny sary anjely moa zay mitondra vilia anaovana ny atsinany rano anaovana batisa ary taty afara dia tsy nampiasana tsony izy fa raikitra ny atona teo ambony teo ary raha ny fahafantarana izy io de mavesatra izy io satria any amin'ny 50 kilao mahery ny lantsany de nietrehitra zay ny hoe amin'ny lafiny anankiray ara-teolojia zany any de tsy mifanaraka amin'ny teolojia luterana zany io satria tsy maintsy maka ny sariny kalizy ny zavatra anaovana batisa na ny pilipitra ihany kitorikiteny na ny altara zany ka de niverina hoe satria zavatra tsy mifanaraka amin'ny fampianarana fiangonana luterana de tsara raha tsy ampiasana izy efa tsy nampiasana raha teo koa moa de izy miatony endra sanatria zany misy falatsany satria mety antitra mety simbiany vy kabla zay miaso anazy de nanapa-kevitra ny fivoriany komity andao sorona io ary zany raha ohatra ka izay no famarina zay no fampianarana misy. Ny faharoa ihany koa dia niverina ihany koa fa ny fahitana an'io eo de eritreretina mampifily ny sain'ny olona ny eritreritry ny olona hoe ahoana ty anjely ty satria be de be tsy tsika fiangonana sasany moa de mampiasa an'izany sary vongana zany ka de mba iarovana ny olona mba tsy ho azon'ny fiviliana zany amin'ny finoana marina dia tsara koa nanezorana azy teo. Nisy keo faharoa ny sary maso sary triangle misy maso zany de noho tsy fahafantarana moa de nipetaka teo samy tsy nalalana io ny olona rehefa nantanina komity hoe inona koa io satria ny komity nanontany azy zany hoe ary inona ny dikan'io de za mo namaly hoe nareo ary nametaka azy tsy malala zay tika de hoe izy ny komity hoe rehefa tsy fantatra ary zay tika sy zay momba azy andao asorona miaraka amin'ny anjely de niaraka nasorona ka tena ny komity manapakevitra ny komity io nanalala izy io de tsy nampiasana tsony arak'izay de afara moa vo mazava ny komity hoe ny antony sy ny dikan'ireny zavatra reny dia vo mainka na tsara ny fanisorana azy teo saotra teo. Manao nakosindray ny fomba fijerinao pasteur mahitsy ny kristianina to amin'ny fiangonana luterana malagasy antany fotsy. Ya tena mahafinaritra aloha tena raiky potaonay zareo fa na nialany teo za de azareny alahilo sy ranomaso ny sarana teo tena nifankaty zay ko moa amin'ny andraikitra de nieritreritra hoe ondry ampiandrasin'Andriamanitra anay ireo dia tiarakara misy ny enanenanenany tsirairay eny manivaky eny fa tsy maintsy mikarakaraina ny zana ny karakara azy fa de azo lazaina tsy ampiatsarambela tsy fa tena nafinaritra re kristianina teo ary tena tia pastora karakara pastora arak'izay azony atao zareo zany rehefa miakatra ny satabary zany tsy laninay anatin'ny herintaona ny sakafo aterin'ny zareo de tena mahafinaritra. Resaka kely fotodrafitrasandray ary sika tao anatin'izay 5 taona niasanareo tao tany fotsy zay inona ny fotodrafitrasan'ny orona na nikasainana orona tao amin'ny fiangonana luterana ambony atsimo? Efa voaresaka tao ny trano fitarimana vaovao zay efa miorona fa petrahan'ny pastora ankehitriny moa fa nisy ihany koa ny akany zay teo ampanorenana azy moa zay no voantsy voatendry ndraikitra asa tirabe dia io nisy ny anankiray ihany koa zay manamarika ny sany teo zany io plan io ary diso oran'Andriamanitra fa everina fa efa tonga am'izay nilana azy misy zao na de mbola tsy vita tanteraka ary akoatran'izay ihany koa de azo lazaina hoe nandrainjara lehibe koa zay tao amin'ny sekoly moa zay an'ny filevina raha teo moa kanefa ny eo amby fitandremana nakaiky azy de nanampy teo koa zay na amin'ny fampianarana na amin'ny fiaraha-miasa tamy teo ka de tena zava-dehibe manamarika ny sana io teo zany rehetra zany. So de manana kambaraka ozy pastora ny mahakasika indrindra ny sampana misy eo amin'ny fiangonana fomba fijerinao azy? Ya ny sampana de sika nananana teo tany fotsy tao ny sampana misy atao amin'ny FLM ary araky ny sahako teo hoe isan'ny nanamora mihitsy ny asanay ny fananana ny sampana satria tena ny asa reo apetraka metrana didy ndraikitra reo de tena nantanteraka ary raha nitrany didy arabola na amin'ny lafiny asa sisa dia navita azy tokoa natanteraka azy tokoa ny sampana teo tany fotsy ary zay isan'ny anankiray ko zay tena tsy nifankafozany teo tany fotsy moa dia zay moa artiste ihany ko de niara-mientana amin'ny sampana amin'ny hira sy ny salamo zany amin'ny fifanoana fanomezan-tanana am'izay ezaka tao ka dia nafinaritra nafinaritra niaraka tamin'izareo.
ankalazany faharoapolo am'zato taona ny fiangonana loteranina malagasy ambony atsimo antany fotsy a inona fa manana afatra goavana ianao ho an'ny mpijery atsika am'izao fotoana zao ny afatra angama roapolo am'zato taona zany moa de nidimy taona tao anatin'izay no anjaranay kanefa na dimy taona zay verina fa tena zava-dehibe tokoa ny arahana tamin'ny kristianina ary de nitezanan'ny fiangonana anaraka ny kristy aza amin'ny kristy amin'ny finoana marina de mbola manaita za maprisika zany azony mafy ny finoana zay efa nampianarina atsika nitezanatsika tao anatin'izay roapolo am'zato taona zay mba tsisy androbaka sady-poninahitra zay omena andriamanitra ary de ny fifankatiavana fifanomezan-tanana de aoka hitoetrany indrindra koa ny fahendrena zay ananany fiangonana amin'ny fanohanana ny mpanao raharam-piangonana na ny pastora na ny tompona andraikitra raharam-piangonana dia aoka hitoetrany fa tena fianarana ho an'ny fiangonana hafa ihany koa zany de mankasitraka mankatelina atsika rehetra ho tahin'andriamanitra de ho tratran'ny roapolo am'zato taona manaraka ihany koa izy no pastora Rakotomamory fantatritsika am'izao fa izy ihany koa de anisan'ny efa nitondra ny fiangonana loteranina malagasy ambony atsimo antany fotsy fa miarabanao pastora dia misaotra indrindra fa miarahaba nareo koa fantaniko voalohany angamba de ny hoe nanomboka tamin'ny taona firy moa pastora no nitondra ny fiangonana FLM ambony atsimo hatramin'ny taona firy nanomboka tonga teto tany fotsy zahay ny taona 5/7/20 volana aogostra voalohan'ny volana aogostra nanomboka nampandray niraisina teto tany fotsy ka ny farana ny volana aogostra koa taona 5/7/20 ny asanay teto manahoana ny fivoaran'ny fiainam-panahin'ny kristianina fony anao tonga teto hatramin'ny anao ny ala teto raha tsy laza fa tsy ny hoe ireo vita batisa ny mpandray fanasan'ny tompo nanahoana zay raha ny fivoarana ara-panahy aloha de hita ny tombo satria tamin'izay nanomboka ny asa teto ny mpivavaka de teo amin'ny 700 teo ny mpandray sy voalohany teto de 20 fa taoreniny nandritry ny taona andresako teto de tamin'za ny ala teto de tafakatra 50 ny mpandray ny ala teto zahay afa-tsy zany de nitombo ny asa nitombo mpivavaka ary ny abetsaka ny kristianina niditra am-piangonana fantatra ihany koa araky ny lovatsofina nga fa soa ianao fa eto hoe betsaka ny fotodrafitrasana ny zavatra vita fony ianao nitondra ny fiangonana loteranina malagasy ambony atsimo manahoana ny nakasika an'izay betsaka tokoa ny asa vita satria raha tsy tantara afa-tsy reto zavatra vitsivitsy reto ohatra ny tanora de tamin'ny androko ny tombohan'ny choral akonsedera afa-tsy zany seza rasiratsy kely zay ny seza nipetrahana tao amin'ny fiangonana io tamin'izany fotoana zany de nanomboka nanao seza ka tamin'ny voalohany de seza 20 natao tany Tsirabe no nanaovana azy de tamin'izany mbola mora moa de 9 nanaovana ny seza anankiray de nitombo ihany nanao ndray fanondrony de nahazo nahavita 20 koa nefa nitombo koa lasa 200 sy ray alina indray nanaovana ny 20 manaraka afa-tsy zany tamin'ny androko zany asa teto nahazoana ny orga zay ny tanora rotota ny etanina tamin'izany fotoana zany mba hoe ndaotsika hanao tsangam-bato de hoy ny tanora hoe aitsika dadapaso nahazo vola de za hoe tsara raha ianareo tanora zokon'ireo mba manao hira kalmy fahiny tsirairay isaky ny mpivady za netana ny tanora zandriny fa tamin'izany mbola tanora zandry ny antsoina azy mba hanao bale tsotsotra de hanao fampisehoana eny an-trano tompon'olona sika ka tamin'izay fotoana zay
rehefa raikitra tokoa le fampisehoana de nahazo vola 5 alina zahay. Dia tamin'ny taona 1977 isa taona teny Masinandrana niaso aho ny talehan'ny trampiritana na hoe misy orga ho anareo an-tany fotsy any pastora ka ahoana. De za moa nanao tamin'ny tale hoe tsy manam-bola zay tale. De hoy tale ampilarinesa hoe vola 5 alina sy 2 hetsy no eto fa 3 hetsy ny vidin'ny orga. De alaovy ny orga. Fa ny sisa vita tam-baovao vao alainareo. Tonga tatia tany fotsy moa de nilaza tamin'ny tanora hoe misy orga ho atsika hony any ry zareo ka ahoana. De hoy ny tanora hoe ko ny vola atsika 5 alina de aitsika no hita vola. De hoy zaho hoe ndao tsika hisambotra vola any amin'olona. De aiza no hisambotra? Ndao atao amin'ny dada randavady. De hoy ny tanora hoe iza no hiresaka? De za rehefa tsisy resaka nareo de ndao hiaraka akao de za no hamaky ny resaka. De niaraka tokoa zahay. Tonga tao de natao ny fisaorana an'izy mivady. Rehefa avy eo de nanao aho hoe hanao tsangambady zay dada rando mivady ka mba hisambotra vola fa hividy orga ho an'ny fiangonana. De Ramatoabe Ranoro moa tamin'izany fotoana izany manao sangisangy hoe de ahoana ny volanay le dadapaso namerena anareo azy. Za nanao hoe zay tsy hametra fotoana fa rehefa mbola hitady vola fa de tsy maintsy averinay ny volanareo. Raha tompolahy dadarano tamin'izany tonga de niseky ny soratany de nomeny. Ny alatsinainy manaraka io ihany zay de lasa naka ny orga. Tonga ny orga de iny ny olona ny tombo be. Teo koa ny fikambanam-behivavy ny taniko vidiny kolerandamba. De nividy ny kolerandamba amin'ny fikambanam-behivavy. Tompoko vavy Mamanoro moa mahay manjaitra zairy ny tany le kolerandamba. Efa vita vao nasehony ny fiangonana. De gaga tamin'izany ny olona. Misy an'izao indray hony, misy an'izao indray hony de tonga ny tombo tsikelikely ny mpivavaka, niebetsaka. Raha tsy laza afa-tsy zay fa taony namitana ny plafond ny volizy zany. Taony nanaovana ny dalazy mbola le trano tao anatiny tamin'izany fa le elatra anankiroa iny mbola tsy nisy tamin'izany fa eo anatiny io natao anina le gorodona hazo tao novana carreau. Ny tilikambon'ny fiangonana io mbola ny tapany ambany ary ana misy sary eo ambikeo ny sary ny tapany ambany vita fa ny ambony tamin'ny androko no namitana azy. Zay angamba raha azoko lazaina tsotsotra ny zavatra vita tamin'izany fotoana izany. Afa-tsy tadidiko moa fa de zay no azoko lazaina ambangovangony. Nanaona kosa ny ady ara-panahy pastora satria tsy miala amin'ny maha-kristianina zay. Nisy ve zay tamin'ny fotoana zay nitondranao ny fiangonana FLM Mantany Fotsy? Ny tompoko, raha ny ady ara-panahy tao amin'ny fiaraha-miasa aloha de nisy tokoa. Tena nisy tokoa io. Kanefa na izany aza tsy natao nankivy. Raha ny marina de ny fiangonana moa tsy ilozan'izany maha-fiangonana ny fiangonana. Fa raha ny marina de ny kristianina kapobeny de tsy nahafoy. Fa reo lohandohany kosa, tao amin'ny lohandohany kosa, zay tsy ary sarotra amiko ny anonona hoe ranona fa
tao amin'ireo lohandohan'ireo nisy nanahirana ary zay raha ny marina tsy tokony hiala tamin'ny 5 zahay fa tokony raha ny fanirin'ny olona de tokony ho tany amin'ny 5 taona amin'ny asana vo adiny enana vo niala kanefa 80 taona de niala satria reo le komitin'ny fiangonana de nisy te inona no ilazako azy te tsy te ho fehezina zany angamba ny mariny de teo ny sen'ny olana de voatery izy nanao komity tany ivelambelany any de ny hoe avelao andeha retirety am'izay fa feno 80 taona de ny olona niazona tam'izany a nanao taratasy lava be nakany amin'ny présidence loda za kosa nanao hoe za tsy janona tsony fa manjary tsy tiako niverena ny olana eto tany fotsy tamin'ny andro tamin'ny valambenina sy fitopolo valambenipolo sy fitopolo tamin'ny andro Raoily tsy tiako niverena zany efa miarin-doha ny fiangonana eto tany fotsy za andeha ho retirety de zay nahatonga niala fa ny olona tam'izany nitomany mihitsy ny akamaroany nalahelo be ny kristianina rehetrarehetra fa reo lohandohan'ireo no ampiseho olana nefa de aleko ny janona de zay nahatonga ho retirety ary ny tany amin'ny sinoda moa nanao hoe inona no hevitra pastora mbola ho tendrena ve anao de ho za hoe za tsy ho tendrena fa za fa feno 80 taona de alao andeha ho retirety fa hono pastora nanaona kosa ny fomba fijerinao ny kristianina tam'izany fotoana sy ny kristianina am'izao zany hoe raha tsorona de hoe nyresaka aim-panahy manakory raha ny aim-panahy kristianina aloha de tsoroka aminareo fa tena mahafinaritra be ary ny fifandraisana tamin'ny vahoaka na ny fiarahamonina teto tany fotsiny na ny kristianina kapobeny na de hatramin'izao tsika miteniteny zao azy de mbola tena mahafinaritra ary za de mahatsiaro fifaliana mihitsy satria zany ala teto zany dia fifaliana lehibe no azoko ilazana azy satria ny olona tena tsy mahafoy fa tena niazona fatratra ary nafinaritra hatramintsika miteniteny zao amin'izao andro aty amin'ny 4 taona aty aoreny zao de mbola mahafinaritra tsy adino ny olona eto tany fotsy mihitsy aho ary tsaroko tam'za niala teto zany nisy ray aman-dreny anankiray ray aman-dreny-piangonana lehibe anankiray teto zay anisany mbola velona eto am'izao fotoana zao mbola mahatsiaro fifaliana lehibe mihitsy ka ny vahoaka natany fotsy de mahafinaritra fa olona vitsivitsy reo lohandohany vitsivitsy reo nahatonga ny olana tamin'izany fotoana zany ka zany anefa tsy mahakify fa za aloha de mahatsiaro fifaliana lehibe ary vo niteny tamin'ny ray aman-dreny-piangonana anankiray aho hoe fifaliana ho ahy ary mahatsiaro ny tenin'ny soratra masina manao hoe ao amin'ny jauna epistelin'ny jauna manao hoe faly aho raha mahita ny vahoaka mbola miroso mahafinaritra tahaka zao ny firoboroboan'ny fiangonana de aty am'izao andro 2024 zao mbola mahatsiaro fifaliana satria hitako mitombo sy miroborobo ny fiainam-piangonana eto tany fotsy ka tena fifaliana lehibe ho ahy tompoko ny mahita n'izany firoboroboan'ny fiangonana zany ary zay nahatongahy manao hoe niala tamin'ny 5 satria tsy tiako simba mihitsy le fiainam-panahin'ny fiangonana naoriko teto ka mahatsiaro fifaliana lehibe aho fa hatramin'izao tsika miteniteny zao de mbola
miroborobo fantatra fifandraisana amin'ny vahoaka na ny kristianina eto tany fotsy ary tsy kristiana ihany fa reo tsy kristiana amin'ny efelema ihany fa reo manodidina ny fiangonana eto tany fotsy manontolo dia tsaroako misy fifaliana lehibe ny fifandraisana tompoko. Fa misy kosa ny klassemandry zazalahy sy ny klassemandry zazavavy tamin'ny fotoana izay niasanao teto an-tany fotsy natao ino ireo zavatra eo? Ny klassemandry zazalahy sy ny zazavavy tamin'izay mipetraka teto io sitationina io moa no mipetrahanay tamin'izany. Efa somary vakivaky io trano tamin'izay fotoan'izay kanefa dia tao zay no nipetraka. Fa ny klassemandry zazavavy kosa dia namparifana ka io klassemandry zazavavy io tao nisy ny fafafi zay nionona orona teto dia ny sisatsy niasan'ny fafafi nampanifana namelomana ny sekoly fa ny sekoly tamin'izany fotoan'izany dia ny tsilopilopy azo lazaina hoe tsy dia nisy vokatra firy. Ny klassemandry zazalahy indray dia nipetrahan'ny mpampianatra ny ilany atsinanina fa ny ilany arefana dia tao fotsiny tsy nisy simbasimba azy satria io trano klassemandry zazalahy io fa izany dia trano efa azo lazaina hoe efa ravy zay no azoko ilazana azy, efa simba. Tafo kapila zay ny tafony dia efa rovodrovotra fa betsaka ny raradraraka fa ny ilany atsinanina nipetrahan'ny mpampianatra tao amin'io ilany atsinanina zay. Zay raha azo lazaina tsotra ireo toerana eo ambony atsimo ireo. Mahafinaritra ny miresaka aminao pastora, zava-dehibe dia ny hoe ankalazany jobily fa 20 taonany zao ny fiangonana loterana malagasy ambony atsimo an-tany fotsy. Manahoana ny fihetseham-po? Eny tompoko, misaotra an'Andriamanitra fa ny fiangonan'Andriamanitra moa dia tantanin'Andriamanitra na dia misy aza ny rivotra samy hafa dia tsy avelan'Andriamanitra ho fefika ny fiangonana. Tamin'ny androko teto nalakazaina ny fa 7 taona ny fiangonana. Tamin'izay io fiangonana tany fotsy io zany nankalazaina ny fa 7 taonany. Tonga teto ny sesera anankiroa dia sesera Razakabona, sesera Teofila zany no nankalaza ny fa 7 taona ny fiangonana tamin'izay fotoan'izay. Dia zao izy feno 20 taona. Saotra an'Andriamanitra lehibe fa tantanin'Andriamanitra hatrany hatrany ny fiangonana ka tena faly tokoa raha mbola tantanin'Andriamanitra tahaka izany ny fiangonana ary mbola irariana hahatratra ny fa 50 taonany eny hahatratra mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia itombo sy roborobo hatrany eny fiangonana eto tany fotsy. Ety am-pamaranana ary dia inona fa misy ny afatra goavana omenao ny kristianina, eny fa na tsy ny kristianina azy izay mijery antsika amin'izao fotoana izao? Eny tompoko, ny voalohany indrindra dia mirary koa raha mirary ho an'ny fiangonana tany fotsy hiroborobo hatrany hatrany ary handroso hatrany hatrany. Ka ny hafatra amin'ny kristianina dia ny hoe miorena tsara ary zay no faneva tamin'ny andro ratsiso aho zanak'ampelezana anankiray nanome an'io faneva miorina eo amin'ny ambony io tamin'ny taona nankalazana amin'ny fa 7 taonany fiangonana. Io soratra eo amin'ny ambony eo hoe miorena tsara io. Dia mbola averiko indray amin'ny kristianina rehetra miorena tsara amin'ny finoana. Aza mety hozongozonina. Betsaka no mitarika hoe ny aty ny anay ny marina, diso ny anareo kanefa ny angaviako aminareo kristianina rehetra dia ny hoe miorena tsara aza miova. Fa
ny fiangonana lotaranina dia finoana tena naorona amin'ny filazany tsara, ary raha misy milaza hoe tsy marina tsy mahavonjo ny aty amin'ny fiangonana lotaranina malagasy, za kosa milaza aminareo kristianina rehetra fa tena misy famonjena ao amin'ny fiangonana lotarana malagasy ka miorena tsara amin'izany finoana zany ry kristianina havana. Eny fa na dia ianareo mbola any ivelany azy dia antsoina iverina ho ao amin'ny fiangonana lotarana malagasy fa tena misy ainao raha tena miorina tsara amin'izany finoana zany ianao. Dia marary keo raha mirary ny fiangonana eto tany fotsy, fiangonana lotarana malagasy eto tany fotsy handroso hatrany ary mandra-pahafonany laditra sy ny tany dia hatosany diditsy ndraiky raha napetraka Andriamanitra aminy ny vahoaka eto tany fotsy. Indro ary averina amintsika ny teny faneva amin'izao fankalazana ny jobily 420 taona ny fiangonana izao, arak'izay voasoratra amin'ny Josoa 4:7-12 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha izaho sy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Ary indro ihany koa etỳ am-pamaranana ampatsivina amintsika ny teny izay nampitondraina ny Paoly apôstôly ho an'ny mponiny Korinto ao amin'ny Korintianina voalohany 5:12 ny 9:20 manao hoe miorena tsara aza miova. Tapitra ny fandaharantsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Irariana samovelonay ntsika rehetra ary tena nankatonantsika izao fandaharana izao dia indro iarahantsika mankafy ny horonantsary makasy indrindra ny hira fanefa. Mandra-piresaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Dia lupa di jauh bisa, para isau
Aminye la lanza rucha, kai zurun